Manantitra ny araba ao mbapirarintso anareo tokolasy tombovavy ary manasa anareo ihany koa anaraka ny fampalaam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Manao toy vakana hatrany ny fanehoana fakasitrahana manoloana ny fanambarana izay nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Taorian'ny nivoahan'ny voka amin'ny mpifidianana fihodinana faharoa fifidianana filoham-pirenena izay didimo navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Fietsika izay maty idera tokoa raha ny nambaran'ny besinimaro no nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nanoloana n'iny voka-pifidianana iny. Fietsika maneho fitiavan-tanindrazana ary fikatsahana ihany koa ny fitoniana eto amin'ny firenentsika. Fa ankoatra ny fanehoan-kevitra mahazatra dia nanao ny fanehoan-keviny ihany koa ny teo anivon'ny mpiserasera amin'ny tambajotra tserasera izany ary dia maro ny fanehoan-kevitra ao anatin'izy ireny. Tato-baovao hoentin'ny Jessica Miray. Taorian'ny fanambarana nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny alarobia lasa teo mikasika indrindra ny voka-pifidianana navoaka ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana dia maro ny olona no nidera iny fietsika feno fahendrenana sehon'iny. Tahaka ny efa nitaterana azy teto amin'ny fampalalam-baovao ny MBS hatrany. Ireto horonan-tsary arahintsika manaraka ireto izao dia horonan-tsary fohy maneho ny fankasitrahana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tao amin'ny tambazotra tserasera na #misaotra dada challenge. Misaotra betsaka dada, misaotra betsaka tamin'ny asa vitanao ho an'ny tanindrazana, ireo soa rehetrarehetra nataonao ho an'ny vahoaka malagasy dia Andriamanitra manakare-pahasoavana ne hamaly ny soa vitanao dia mbola mangataka aminazy ny hanomezany hery sy tanjakary fahasalamana ho anao mba hahafahanao manatanteraka ny adidy sy ireo asika mbola hokasainao atao ho an'ny tanindrazana dia ny zanak'i mbola manohana anao hatrany indrindra fa izay tanora dia mampahery anao dia Andriamanitra ne tanao hatrany dia mbola mirary soa ihany koa ho anao sy ny ankohonanao dia misaotra betsaka. Misaotra dada, misaotra misoa rehetrarehetra izay nataonao tamin'ny firenena ary tena feno fisaorana ho anao zahay. Andriamanitra ne hitahanao hatrany ary ombanao amin'izay zavatra rehetra kasainao dia tena hisaoranay ianao zahay izay nataonao. Tsy miala aminao zany zanak'i dada foana, na tsy miala amin'ny dada, na tsy miala amin'ny dada satria efa safidiny natao ary tsisy ampiovany safidy izay noraisintsika zanak'i dada rehetrarehetra zany satria tsika zanak'i dada foana na ino kidona na ino kiatra dia tsy menatra mijoro amin'izay safidina izay izahay dada fa dia manohana anao foana ary tsy miala aminao zany mihitsy. Misaorana hatrany zavatra rehetrarehetra izay nataonao satria tena maro ny soa vitanao ary tena Andriamanitra ne ameno an'izany fisaorana izany satria tena hita fa nanao soa ianao ary nijoro tamin'ny fahamarinana hatrany. Tompany hitahanao hatrany. Misaotra dada. Salama daholo. Ny antson'ity vidéo ity moa zany dia vidéo fisaorana. Te hisaotranao zay dada, misaotra betsaka tamin'ny zavatra nataonao tamin'ity campagne 2018 ity. Fantatray fa betsaka ny olona mety nilalovanao fa tsapanay mihitsy zany tena tamin'ny fo manontolo nanao nireny zavatra eny amin'ny tety faritra manao propagande. Fantatray fa tsy dia manam-bola sotrotr'izay anao tamin'ilay firotoana tsy nandehanana teto Madagasikara. Fantatray koa ny enjika sy ny resaka fahafa mety nanjonao fa dia nijoro hatrany ianao tamin'ity 2019 ity ary ianao dia efa nahay mianakatosy nahay nampahery ny olona fa androany zany dia mba izay koa mampahery anao misaotra anao fa tena ho an'izay zavatra rehetrarehetra vitanao teto Madagasikara dia tsapanay fa mitondra fandrosoana sy fivoarana mihitsy teto Madagasikara. Androany manao tsy lany président de la République fa mety misy ny antony maromaro fa ho anay manokana zany tsapanay ianao ihany mendrika tantana Madagasikara fa kanjo ianao tsy lany tsy maneno zany afaka manohy foana izay ampandroso ny firenena fa ianao tena isoanao tena zavatra rehetrarehetra vitanao taty Madagasikara tena tsapa mihitsy betsaka sady olona tia fandrosoana ianao
fa ten'Andriamanitra dada ten'Andriamanitra. Fanampahan-kevitra tsy mora iny no raisy ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana iny. Saingy ny fitiavan-tanindrazana sy ny fitiavana ny vahoaka malagasy no nataony loha laharana. Tsy etoaina arak'izany ny fanehoana fihetseham-po sy fankasitrahana tamin'iny fanambarana goavana nataony filoha teo aloha Marika Ravalomanana iny, na ny olona eny an-dalambe, na ny aninivon'ny fikambanana, na ny sokajin'olona maro eo amin'ny sehatra ny fiarahamonina dia samy nankasitraka tanteraka izany fanambarana noentin'ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana izany. Fa tsy diso anjara tamin'izay fanehoan-kevitra izay ihany koa ny teo anivon'ny foibe ny K25 etsy Belera, etsy amin'ny QG zany araka nefa fahalalan'ny maro azy. Naneo ny fihetseham-pony ihany koa ny teo amin'izany toerana izany, ndeha arahantsika avy hatrany ary ny akon'izay vaovao izay hoentin'ny Laurette Berton teo amin'ny sarin'ny Mathieu Prince. Ny toetra tena mampiavaka ny zanak'dada araka ny fahatsapako azy dia ireo olona ireo malagasy rehetra izay zanak'dada misoratena ho zanak'dada dia olona discipliné. Mba hiverikely raha sanatry avana moa zany fa raha mifamadika io fa ambony ambany ty firenentsika ty amin'le discipline fa ny zanak'dada rehefa niteny dada hoe oka izay jereo eran-tanàna milamina tsara daholo satria mankatoa manaraka ny fandaminana rehetra izy. Ny andrasan'ny vahoaka malagasy zany amin'ny zanak'dada satria araka ilay teneniko teo hoe manaraka fandaminana sy rafitra mazava tsara ny zanak'dada dia manaparitaka sy mitaona ny olona rehetra hanana an'izany fotom-pisainana sy fomba fanao zany. Tsy voatery tokotiko Madagasikara ianao fa rehefa matsiaro ianao fa nety ny fomba fitantanana dia resy lahatra ianao miaraka aminy ka mitaona ny olona eo akaikinao ianao hijoro ohatran'izay ihany koa hoe rehefa mba misy fandaminana ajanony amin'izay korotana, ajanony amin'izay ty raha matahory ty, ajanony ka ilay karazan-zavatra rehetra izay tsy mampivoatra ny fireneny ireny. Fa zany ny mahatonga antsika mbola tsy tafarina hatramin'izao satria tsy manaraka fandaminana, tsy mahay manaraka fandaminana. Ny olona andrasana hoe ho zanak'dada hirotsaka any anatin'ireny seha-pitantanana rehetra ireny, na amin'ny fifidianana io na ho nome io zany, na anao ministra moa zany tsy hisy mihitsy zany hoe andeha ho zanak'dada satria mazava tsara mihitsy zao tsy mitantana firenentsika zao eny amin'ny tampony. Fa any amin'ny députation, any amin'ny mairie, any amin'ny région raha mbola misy sisy reny sy ny olona rehetra zay misoratena ho zanak'dada manomboka eto dia olona tokony manana, tokony olona azo antoka, azo itokisana ary manana ny inona filazako an'izany compétence ilaina amin'ny andraikitra anankiray. Tokony olona mamim-bahoaka ny manao député. Tsika zanak'dada olom-pahenjena, olona tasain'ny dada zany dia manana ny ara-panahy, fitazana ara-tsaina, ara-batana. Dia tsika mampiavaka antsika amin'ny olona hafa dia tsika olona misaina tsy manan-korotana manaja fiarahamonina, manaja ny tontolo eo akaiky ny manodidina. Eo amin'ny vaovao ny tanàna n'Antananarivo kosa dia lany somatsara ny teti-bola izay iasan'ny commune n'Antananarivo renivohitra amin'ny ity taona 2020 sy 2020 ity. Nisongadina zany nandritra ny famaranana ny fivoriana ara-potoana ny mpanolontsaina ny tanàna n'Antananarivo. Mazava loatra fa anisan'ny misongadina ao anatin'izany teti-bola ny commune n'Antananarivo renivohitra any mandritra ny ity taona 2020 sy 2020 ity ny fampandehanan-draharaha fa eo ihany koa ny resaka sosialy izay efa vina napetraky ny ben'ny tanàna Ramatoa Lalao Ravalomanana. Andeha arahantsika ary ny momban'izay hoentin'ny Dina Razafy Manotrona. Lany tao anivo ny filakevitra ny commune Antananarivo renivohitra ny teti-bola ampiasain'ny commune amin'ity taona 2020 ity. Mahatratra 7.7 miliara ariary izany teti-bola ny CEA izany. Tsy mifanalavitra amin'ny ampiasaina tamin'ny taona laso teti-bola io na nisy fiakaran-kely aza. Naharitra 10 andro ny fivoriana ara-potoana ireo mpanolontsaina ny commune Antananarivo renivohitra ireo izay nitotosaina tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ary ny farana Androany. Niopana betsaka tamin'ny fandaniana ny teti-bola ampiasaina mandritra ity taona 2020 ity no votoatin'ny fivoriana. Ankoatr'io dia nisy ihany koa ny fanapa-kevitra momba ny fanatsarana ny tanànan'Antananarivo renivohitra arak'izao fanazavan'ny filohan'ny filan-kevitra munisipaly azy izao.
tapahana tao fa misy atao hoe projet prioritaire na lahantrasa zay manana ny laharam-pahamena tsy maintsy tanterahany efatra ao anatin'ny fotoana iteny ny teti-bola 2024 dia tsy mifankaizalavitra ny 2024 ny zavatra vaovao fotsiny entina ao anatiny dia ho atsaraina ny fampidiran-kevitra zay hita fa lesoka lehibe tamin'ny 2024 koa iverina fa zava-dehibe zany raha ohatra tsy misy fiakarany ny abo na ny tahalaina nefa ny fidiram-bola kosa dia ho atsaraina dia iveriko fa ohatra sy hatanteraka zany ny manatanteraka mba ho rereny ty tanànan-Antananarivo rehefa sivy toy zavatra dinina tato koa dia mikasika ny samyva dia raha antsika malala tsara fa ny samyva dia niteraka olana lehibe tokotrany tamin'ny fanadiovana ny tanàna tamin'ny fahatantaona ity koa manapa-kevitra ny tanàn'Antananarivo ny fahakevitra indrindrindrindra zany dia nanomety marika ahoana marina ny tokony ho famerenany ny samyva io aty ampitatana ny tanàn'Antananarivo fa raha mbola any ministerana azy dia fanindrika lavy eto foana ary avy amin'io matetika tsy fomby azy sy fanadiovana ny tanàna matetika dia fanindrika anaikitra koa ny tsara sy ny tsara indrindra dia arak'izay lazainy filakevitra mban'izay hoe avereno aty ny tanàn'Antananarivo samyva aleo hoanay amongatany andraiky afahanay manatsara sy manakitateraka ny tanàn'Antananarivo. Eo amin'ny vaovao momba ny eto amin'ny fiainan'ny tanàn'Antananarivo ihany dia tsara ny mampafantatra fa efa hatrany amin'ny taona 2024 nefa nisy ny didy aman-dalàna hoentina indrindra mba hifampifehezana mba hampandeha araka ny tokony ho izy ny fifamoivoizana sy ny tompi-antsonana eto amin'izany renivohitry Madagasikara izany. Fantatra ary zao araka ny nambarany teo anivo ny fiadidiana ny tanàn'Antananarivo fa dia ampiarina izany lalàna izany mba hisiny ny fandrindrana misimisy kokoa eto amin'ity Antananarivo ity. Fantatsika tsara fa dia miaina ao anatin'ny fitohanana tanteraka ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao, eo ny orana, eo ihany koa ny antony maro samihafa. Ny lalàna dia zava-dehibe amin'ny fampiarana azy mba ho soa iombonan'ny besinimaro. Toy izao ary ny tato vaovao momba n'izay hoentin'ny Dina Razafy Manotrina. Tsy maintsy ampiarina ny fanajana ny lalàna ny fifamoivoizana sy ny fiantsonana eto Antananarivo renivohitra araka ny toromarika no meny be ny tanàna lalao ravalomanana. Miainga amin'ny fampahafantarana ny lalàna sy ny fanentanana ny rehetra ny eo anivon'ny sampandrarano fitaterana sy ny fifamoivoizana na ny mobilité urbaine eto anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Nisy araka izany ny noty fampahafantarana navoaka arak'izao fanazavany ny italian'ny fitaterana sy ny fifamoivoizana an-tanàn-dehibe ao amin'ny CUA izao. Fandaminana fifamoivoizana eto Antananarivo dia manomboka aloha amin'ny fanentanana ny rehetrarehetra mba hanara-dalàna daholo amin'ny resaka fiantsonana indrindra ka namoaka noty izay atao amin'ny tanàn'Antananarivo atao amin'ny direction transport araka ny toromarika izay nomeny be ny tanàna fa tsy maintsy ampiarina foana ny fanajana fifamoivoizana sy ny fiantsonana mba hampirindra ny fandehana ny fiara sy ny fivezivezen'ny olona. Ka izany noty zany dia nomariana tsara mihitsy nanomezana toerana vitsivitsy mba hampiarana an'ilay izy miloha. Ny zava-misy dia izao, misy ireo fiara izay mijanona ambony trottoir maro dia maro eto Antananarivo ka lasa tsy misy lalan'ny olona intsony fa lasa ty anaty arabe. Misy ireo lalana izay efa namboarina ny parking ho laharana anankiray dia lasa atao laharandroa indray dia lasa mekely hatrany ilay lalana ahafahana mivezivezy. Misy ireo lalana izay efa misy panneau tsy ahafahana mijanona kanefa dia mbola hijanonana eny ambony trottoir. Raha ny fantatra dia ny taona 2024 ary namafisina ny taona 2024 ity lalàna ity, saingy mbola maro tsy mahafantatra na miny mandika ny lalàna. Ny sazy ho azo ho an'ireo mandika izay lalàna ny fifamoivoizana izay dia miainga amin'ny fanidiana rotsovy ireo fiara ho an'ny tompon'andraikitra. Fa be ireo rano miangona noho ny fahatsetseman'ny lakan-drano ka mahatonga ny fiparitahan'ny rano eny amin'ny arabe
ao anatin'izao vanim-potoanany fahavaratra izao. Ho an'ny boriboritany faefatra komina Antananarivo renivohitra mitoy ny ezaka fanadiovana ireny lakan-drano ireny ka ny alakamisy 10 Janoary 2022 lasa teo dia ny teny amin'ny faritra Anosy manodidina ny Sena ka hatreny amin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavalona no nanatanterahana ny asa fanesorana ireo fotaka izay manakana ny rano tsy handeha sy korina any anatin'ny lakan-drano. Ireo ekipa teknika ny boriboritany faefatra trano moa no miara-misalahy amin'ny fanatotosana ny asa. Ny komina Antananarivo renivohitra tarihan'ny ben'ny tanàna Lalora Valomanana dia miezaka hatrany ary tsy mikely soroka manatanteraka ny adidy ho fampandrosoana ny tanàna araka ny teny filamatra Antananarivo madio sy milamina no tanjona. Fa raha vao miresaka fifamoivoizana isika dia tsy afa-misaraka amin'izany ny lalana ho an'ny eny amin'ny boriboritany fahaenina eny dia zava-dehibe ny fifanomezan-tanana ka anisan'ny miara-miasa ohatra ny eo anivon'ny boriboritany fahaenina sy ny fikambanan'ny kooperativany taxi be eny an-toerana nanamboatra lalana rarivato izy io izay efa nahitana fahasombana tokoa kanefa dia ho atao simenitra amin'izao fotoana izao. Araka ny fanazahoana teny an-toerana dia anjaran'ny tsirairay no mikojakoja an'izany lalana izany. Fa hivadika lafim-baovao hafa mihitsy isika nanantanteraka fionana tamin'ity androany ity ny mpiasa rehetra teo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny andry am-panjakana. Nandritra n'izany no nilazana fa nisy fiatsarany ny fomba fiasa teo amin'ity ministera ity ary ankoatran'izay ihany koa dia nilaza ireo mpiasa ao amin'izany ministeran'ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana izany fa vonona hiara-iasa amin'izay ministra ho voatendry eo. Toy izao ary ny tati-baovao momba an'izay hoentin'ny Lorette Berton teo amin'ny sariny Mano Randriamalala. Dingana roa lehibe no nisongadina tamin'ny taogno 2024 iny teo anivon'ny ministera ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana dia ny fanarahana sy ny fantanterahana ny didy amandalana izay navoaka fa teo ihany koa ny fampanjakana ny fahalalahana fifandanjana teo amin'ireo mpanao politika momba ny fanehoan-kevitra amin'ny aino amanjerim-panjakana. Ny fanindran-dalana tamin'izany indrindra hoy ny sekretera jeneraly ny ministera ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana Andriamatogy Laurent ny fahazoan-dalana isokatra ho an'ireo aino amanjery sasantsasany izay nakatona ary eo ihany koa ny fanitarana ho an'ireo aino amanjery hafa efa nisy teo aloha. Ino moa nisan'ireny ataontsika hoe mara tokoa ny fanozy tokoa amin'ny fisokafan'ireo aino amanjery izay nanana olana teo amin'ny ara-panjakana. Nisan'ireo didy mivoaka reny dia reny nampiarina tonga reny misokatra reny. Nisany koa moa nanitatra tamin'ny taona 2018 iny dia reny moa zavatra efa ataontsika hoe efa aky dia arakaraka ny anjarany tsirairay se mettre en position régulière zany mba tsy hananan'olana ny fanjakana. Za mino fa tsy rehefa en position régulière zany izy tsy hanan'olana ny fanjakana. Tsy misy vina miavaka magnankôry loatra raha ny ho amin'ny taogno 2024 izay vao hatrehana fa ny fanohizana ny efa natompoko no tegna zava-dehibe ka na ia ministra ho voatendry vaovao ihany ministera eo dia mitohy hatrany ny asa. Io fahitako an'io misy foana ny continuité amin'ny raharam-panjakana. Mbola misy reny texte izay mila avaosana ohatra ny code de la communication mila fanavaosana. Misy koa reny texte d'application isan-karazany reny mila apetraka satria misy rafitra tokony apetraka ohatra hoe ANRCM andrindra ny fitantanana ny aino amanjery tsy miankina. Raha tsy apetraka reny sahirana ny fanjakana andamina an'io ka tsy maintsy miroso amin'izay tsika izay misy continuité tsy maintsy apetraka zany. Misy rafitra tsy maintsy apetraka, misy texte tsy maintsy finalisena zany na ny code de la communication sy ireo décret d'application maro be. Nisy ny fionana teo amin'ireo mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny ministera ny serasera androany ho fanamariana ny taogno vaovao 2024.
fotoagna ihany koa izay ny fanomezana ny toromarika sy ny famporosihana ho an'ny mpiara-miasa jiaby. Eo amin'ny fiainan'ny firenena ihany araka ny efa fantatsika satria efa nambara tamin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao sy ny fanambarana dia ny asabotsy 20 Janoary 2020 sy 2020 avy izao no anatanterahany filoham-pirenena vaovao Andry Nirina Rajoelina ny fianianany. Ao anatin'ny fiandrasana izay fotoana izay dia nisy ny fanambarana no entin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izay nilaza fa amin'io fianianan'ny filoham-pirenena vaovao Andry Nirina Rajoelina io dia tsy hisy ny fitaovam-pivavahana, tsy misy ihany koa ny fampiasana ny baiboly eo amin'ny fanaovana an'izay fianianana izay. Vaovao tanteriny Lorette Berton teo amin'ny sariny Mano Randriamalala. Tapakary ary no amafisiny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana fa ho tanterahana amin'ny sabotsy fa 20 ny volana Janoary ho avy izao ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny filoham-pirenena vaovao malagasy Andry Nirina Rajoelina. Eny Mahamasina tahaka ny mahazatra no hanaovana izany. Nambaran'ny filohan'ny HCC mazava fa fianianana republikanina no hatao amin'ny fotoana io. Tsy hisy fitaovam-pivavahana, tsy hisy ny fampiasana baiboly ihany koa mandritra ny fianianana izay ataon'ny filoha vaovao. Hiavaka raha samy fianianana araka izany, io tanterahana amin'ny 20 ny volana Janoary io. Raha tsy ahivina nefa ny zava-nisy hatramin'izay dia mianina amin'ny baiboly masina eo anatrehan'ny ambanilanitra ny filoham-pirenena vaovao rehefa tonga ny fotoana toy izao. Ka tsy maintsy atomboka amin'ny hoe eo anatrehan'Andriamanitra Andriananahary dia mianina ao fa anatanteraka antsakany sy andavany ary araka ny fahamarinana. Izao anefa dia samba no isy izany lanonana fianianana filoham-pirenena, tsy misy fitaovam-pivavahana no sady tsy ampiasana baiboly izany akory. Manontany tena ny mpanara-baovao manao hoe tena fanomezan-danja ilay atao hoe laïcité de l'État tokoa ve no anton'izao sa misy heviny hafa? Anao ahoana ary no ahafahany anatanteraka izay zavatra ihanianany eo araka ny fahamarinana tokoa raha tsy amin'ny alalan'ny baiboly izay sokajiana ho boky masina indrindra. Fa ivadika lafim-baovao hafa mihitsy isika eo amin'ny resaka kolotsaina mahakasika ihany koa ny literatiora an-tsoratra. Fantatra amin'izao fotoana izao fa noho ny firoborobon'ny fandrosoana sy ny teknôlôjia isan-karazany dia mihena ny fahasoton'ny tanora sy ny olona amin'ny ankapobeny mihitsy mamaky boky raha tokana atao zany ny fandiniana amin'ny ankapobeny. Tsy ny andrenivohitra ihany fa saika manerana ny firenena dia atsapana an'izay fiamoran'ny famakiam-boky izay. Mankalaza ny 17 taona izay nijoroany ny ao anatin'ny faharibolana sandratra amin'izao fotoana izao ka nisan'ny ezaka ho tanterahan'ny mpikambana ao anatiny ny fanomezana aina vao indray ny famakiana boky indrindra ho an'ny tanora sy ny taranaka farambanimby. Nisy androany ny fanomezana marikim-pakasitrahana ho an'ireo mpanoratra ao anatin'ny tia fikambanana faharibolana sandratra ity. Lanonana no tanterahana teny anivon'ny Akademia Pirenena teny Tsimbazaza. Vaovao tanteriny Jessica Miray teo amin'ny sarin'ny Mathieu Prince. Sehatra iray tsy dia nahaliana ny malagasy hatramin'izay ny kolotsaina vakiboky. Anisany olana iray goavana sedrain'ny mpanoratra malagasy izany. Fa anisany sakana ho an'ny mpanao asa soratra malagasy ihany koa ny fiparitahana sy fivoaran'ny teknôlôjia. Satria mora ho an'ny olona ny maka asa soratra any amin'ny interneto ka lasa miasa maina ny mpanoratra. Ny olana dia izay hoe raha mamoaka boky ianao dia tsy tonga dia mividy avy hatrany ny olona fa tsy maintsy misy hetsika ampiarahana amin'ilay tontolon'ilay boky ohatra manao velakevitra, ohatra manao hoe antsatonkalo, manao tsanganatonkalo dia amin'ny fotoana iny no mandray boky ilay olona. Fa raha ohatra zany tonga dia amidy ny boky iny zany dia amin'ny ankapobeny tsy mividy boky ny malagasy ary tena olona be zay ary ny zavatra tena mitranga ihany koa dia miatrika ny raha vaovao zany tsika amin'izao fotoana izao maro be ny olona mamoaka asa soratra ny anatin'ny Facebook ohatra na ny anatin'ny internet dia amin'izay fotoana izay tsy tonga ny ampelantanan'ilay olona tsony ny tsy liana tsony zany ilay olona hividy boky ary amin'izay fotoana izay tsy mahatonga fidiram-bola ho an'ny mpamorona zany ny asa izay ataony. Zay zany ny olana fa misy mpanoratra vitsivitsy kosa nefa tena tafavoaka ihany amin'izy amin'ilay resaka boky. Raha ny tena marina aloha amin'ny ankapobeny raha ohatra ka eo amin'ny sehatry ny boky no resahana
ny malagasy tsy manana kolotsaina mandalo any amin'ny trano fivarotam-boky. Ny faribolana sandratra dia fikambanana mampivondrona ny mpanao asa soratra malagasy ary mikaroka hatrany ny anentona olona oliana amin'ny kolotsaina tia literatiora sy vakiboky amin'ny alalan'ny antsatonikalo. Ny faribolana sandratra kosa dia nanana fomba fiasa manao hoe maninona raha mpanatonina olona ny soratra mba hitiavany azy dia manao antsatonikalo zay, manao tsangana tonikalo zay, ary ny faribolana sandratra tao anatin'ny 3 taona dia namoaka lohatenina boky 90 samy hafa zany reo. Dia entinay manatona ny olona le izy ka raha avy amin'izay lafina zay no jerena dia miroborobe zany ny tontolon'ny soratra eto Madagasikara rehefa tolotra n'le olona aterina ny amin'ny mihitsy ny soratra fa tsy andrasana any amin'ny tranomboky reo olona hividy boky zany. Nankalaza ny 30 taonany indrindra amin'izao ny fikambanana faribolana sandratra ka nisy ny fanolorana mari-pakasitrahana ireo mpanoratra ary loha hevitra amin'ny fankalazana ny 30 taona ity hoe iainako ny teny anamasina ny tany. Izay ihany koa aloha anao namarana ny vaovaontsika tamin'ity fotoana ity isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany mankasitraka tompoko.